Miarabantsika indray amin'ity alina ity manasanao narakatra ny farany izao fandarana izao maromaro no resantsika androany miarabanao nono. Miarabanao ihany koa mbola dia miarabantsika rehetra ampity fanatanjahantena amin'izao ariva izao. Ny resaka manodidina ny baolina kitra, taranja atletisma, eo ihany koa manodidina ny taranja volleyball anisan'ny resantsika amin'ity androany ity fa mazava ho azy ho resantsika mikasika ny makido Madagasikara izay hiatrika ny kanina 324 izay nanantsika vahiny ihany koa ary entina hanomboana ny fandarana ny mikasika ny taranja basketball. Androany no nitanterahana ny lalao famaranana sy ny fiadian-toerana fahatelo isika Malagasy moa izany no Laharana faha-efatra tao anatin'izay fiadina ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja basketball latsaky ny 20 taona izay Egypte sy Angola no niatrika ny lalao famaranana zareo Angola zany no voaositra ho tompon-dakany Afrika votsitra teo ampelantanan'ny Egypte izany anaram-boninahitra izany. Mbola hitantsika ny ampany tamin'izay lalao famaranana izay fa raha ivirena aloha ny mikasika ny Madagasikara dia Laharana faha-efatra zany no azontsika rehefa resy ny Tunisie indray tamin'ity fiadian-toerana tanterahana itolakandro tetsy amin'ny lapan'ny kolosaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina faharesena tamin'ny 70 sy 20. Laharana faha-efatra tamin'ireo firenena 7 nandray anjara misy ny ekipam-pirenena Malagasy tamin'ny Afrobasket Men U16 natao teto amintsika nanomboka ny 20 jona ka Nifarana androany. Mbola laviny ekipan'ny Tunisie tamin'ny 70 sy 20 indray mantsy ny Malagasy tamin'ny lalao fiadian-toerana itolakandro. Ny Tunisiana izay efa nandresantsika ihany tamin'ny fifanitsanana isam-bondrona. Nanjakan'ny vahiny ampaha-efaptaona telo voalohany niezaka nanenjika kosa nefa ry didy sy arbitra tany amin'ny farany saingy evatara loatra. Izay ivina fa ny ekipan'ny Egypte nanilika ny Malagasy teo amin'ny dingana asa-dalana ny andro ny asabotsy. Na izany izy dia azo lazaina ho miandrom-piderana ny mpilalao sy ny teknisiana Malagasy tamin'ny vokatra azo satria dia 2 volana monja no nanomanana ity fanana ity manoloana ny 5 taona nanomanana ireo ekipa hafa toa ny Egypte sy Tunisie ary Angola azy izany.